Nampiatso mpanao gazety tetsy amin'ny Anjari Hôtel Tsaralala ny fikambanan'ny filohan'ny ligy baolina kitra io tolakandro io ary nanakihana ny fomba fiasan'ny komisiona manokana misana ny fividianana eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Io jerentsika indrary ny fanatediana. Taorin'ny tatitra nataon'ny komisiona manokana misana ny fividianana eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny herinandro lasa teo makasika ny tsy fahatomombanana misy tamin'ny fividianana teny anivon'ny seksiona vitsivitsy sy makasika ny fametrahana tota-taratasy ho an'ny kandida ho filohan'ny ligy dia nanao fanambarana goavana ny fikambanan'ny filohan'ny ligy Perinasa itolakandro io tetsy amin'ny Anjari Hôtel Tsaralalana. Ny filohan'ny fikambanan'ny filohan'ny ligy Ramarson Jacques izay filohan'ny ligy nanalanjorofo moa no nitondra ny teny tamin'izany ary no nampiresan'izy ireo feo amin'ny fanakianana ny komision'ny fividianana eo anivon'ny FMF amin'ny fomba fiasany. Ny makasika ny zava-nisy tany amin'ny seksiona Tsoromandidy sy ny momba ny tsy fandraisana ny tota-taratasy pilatsahan'ny filohan'ny ligy Natsimo andrefana ny tena nitondran'izy ireo fanakianana. Taorin'izay dia samy nomena fitenenana nazava ny zava-nisy ireo filohana Ligro Lavokasika ireo. Ho an'ny Rakoto Armino Andrianina Désiré, filohan'ny ligy Bongolava aloha dia nandiso ny fanazavan'ny solitenan'ny CEN ny tenany amin'ny fijoroana ara-dalan'ireo kluba tokony hifidy. Raha tsy ivona tokoa mantsy dia nilazany solitenany voamieran'ny fifidianana afa kluba voaingana nazo certificat de conformité no teren'ny filohan'ny ligy hifidy ny mpitatana ny seksiona. Nanamafy ihany koa ny dokotera Dezy fa natao antsokisoky ny fifidianana andaniana ny kandida naman'ny mpitatana ny CN. Nanarak'izay dia nitondra fanazavana tamin'ny fametrahany tota-taratasy ny filoha Perinasan'ny ligy Natsimo andrefana Rahersoa. Laza moa ity farany fa nanaraka ny lalàna fametrahana izany tota-taratasy izany ny tenany. Rariny loatra izany ho hiatrany ity filohan'ny ligy Natsimo andrefana ity satria efa hainy manao izany tota-taratasy izany amin'ny mahafiloha Perinasa azy. Misy arak'izany ho hiatrany Rahersoa ny sakatsakana matotsy tafiditra tao anatin'ny lisitra navoakan'ny CEN ny anarany. Mariana fa filohana ligy paritra 13 ny tonga nanatrika ity fanambarana ity dia Iorombe, Diana, Atsinanana, Atsimo andrefana, Amorimany, Analamanga, Melaka, Bongolava, Atsimo Atsinanana, Androy, Anosy, Analanjorofo ary Menabe. Nandefa taratasy fialatsiny kosa ny ligy ny Sofia sy Alotra Mangoro noho ny olana nisy tapoka teo amin'izy ireo. Teo am-pamaranana moa dia nanambara ny sasany tamin'ireto filohan'ny ligy reto fa fiarah-mientana amin'ny zava-manjony namany na tonga azy ireo hanao ity fanambarana ity fa tsy fanahoerana ny federasiona mijoro amin'izao fotoana izao akory. Samy anana ny kandida ho toanany mantsy izy ireo amin'ny fifidianana izay filohan'ny federasiona ataony 10 Martsa 2024 ho avy izao.